izay mampiloetra nyfanantsika amin'ny fiainana fa tsy manentotsika mamozozo fa efa apetranay ianao andriamanitra efa anadio anay ianao fanadio volameny volavisa amin'ny meny efa mampiditra anay amin'ny fandrika ianao efa nisy efa mavesitra teo ambaranay ianao efa mampandeha ny olona anisaka nyloanay ianao mandena marika ny ao sy ny loharano izay fa nitondranay ny voaka amin'ny mandretrika ianao aminy ira fa efatra ambin'ny folo indrindra fahatelo ihany. Noho ny fidiananao anay vahoakanao isitraka ny fampianarana amin'ity andro arivo ity. Fantatray tompo fa maro ny zavatra nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao nandritra ny fotoana izay nitsarahantsika teto ankehitriny izay dia mifona aminao tamin'izany rehetra izany. Any tompo misy namanay mbola mikasa hamonjy izao fotoana izao. Ny fanahy masonao hitaridalana azy dia ho tafahoana eto indray izahay. Ny fotoana rehetra izay ho tanterahana kosa tompo apetraka feno eo an-tananao mba ho lavorary izany arak'izay hitiavanao azy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ry havana mbola tavavory indray eto an-tranon'Andriamanitra amin'ny tian'ity. Koa satria mbola tsy eo ny ray aman-dren'ny mpitandrina izay hitondra ny fampianarana ho antsika amin'ny tian'ity dia eo mpiandrasana azy tsika dia mangataka ny antoko-pihira tanketsa anao hira roa avy hatrany ary ho fanomanantsika amin'ny fohamam-panahintsika andraisantsika ihany koa ny fampianarana izay omenantsika amin'ny tian'ity. Mandroso arinareo.
et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides et prends ma main. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et froides. Dans la tristesse, tu es la joie qui bannit toutes mes craintes. Dans ma solitude, mes bras se tendent vers toi. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. En toi, je trouve le plaisir dans les simples choses de la vie. Tu es le chant mélodieux des courants d'eau, les éclats de rire des enfants, ma famille et ma vie. Tu es l'accomplissement de mes inspirations. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Oh, tu es ma vie. Tout me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon, tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Dans ma tristesse, tu es ma vie. Dans ma solitude, tu es. Tu es ma consolation. Mon espérance est à Jésus. Tu es ma vie et ma joie. Enough. Adults get it, huh?
Ya eny ary tokoa miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manantena fa tsy raha fitoto akory lokanareo. Tsalatsara dodo zany nareo raha poziny ao tsara ve? Fo tsara. Mila fo tsara andawary. Soran'Andriamanitra rehefa malala no ny amin'ny andro anty izay anombohana ny herinandro ny filazantsara. Zany filazana azy. Dia misaotra n'Andriamanitra koa isika noho ny amin'ny sapanasa fitoriana filazantsara sy ny fiangonana izay mikarakara fatratra an'izany. Misaotra nareo tokopira manomboka azy amin'ity alahady rivo ity. Fa misaotra n'Andriamanitra tsika noho ny amin'ny mpanompony izay fahafantatsika satria niara-vavaka tamintsika teto pasteur Raingojanahary Rodolphe tadidiko tsara ka manenarana fa tsisy diso mihitsy. Président synodaly izy tamin'ireny fotoana ny angonany teto reny dia mpitandrina ny sotro noho tao amin'ny ino moa hoany ery senso fa mbola mpampianatra amin'ny toeram-panomanana mpitandrina, toeram-panomanana presbytera sy ny sisa. Ary ny alalantsika zay moa dia animateur rangaha io. Animateur be io fa nentana mahay be io dia tsy hoe hanao animation fotsiny akory natongavana eto fa andahatra loha hevitra anankiray tsy miaingitsaingitra akory manao hoe aiza ny finoanareo. Dia miarabanao pasteur, miarabanao sy ny ankonanao sy ny zanaka aman-jafy satria fa loha jafy ianao raha fahalalako azy. Dia misaotra ireo ny fiarahantsika miasa izay mirahalahy moa ny ara-miasa tao amin'ny Sodabaritany izy président synodal dia sa vice président tamin'ny fotoanandro. Dia faly mandray anao zahay tena spécial mihitsy ny etsonanao akaty. Spécial hoe tena alao mba pasteur Rodolphe ataontsika spécial mihitsy fa izy manomboka n'ity raharaha ty. Dia voninahitra man'Andriamanitra misaotra amin'ny fiarahantsika miasa tenena fa mbola hitoy hoe to feo dimy keo manaraka fa te ianao an'izany keo ny olona tao amin'ny fiangonana. Dia mahereza mahatanjah mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo ty zany loha hevitsika vaovao teo amin'ny hevitsika dia tehaka be no andraisantsika azy voninahitra Andriamanitra. Iara-mitsangantsika hivavaka, mitsangantsika hivavaka. Jesosy misaotra anao zahay noho ny amin'ity andro takariva ny alahady ity folakandro. Manana izay manana anao ary manan'olona ihany koa ianao tonga eto ny mpanomponao izay ataonao vava miteny solombavanao izay manontany hoe aiza ny finoanareo. Petsaka ny zavatra mila finoana, iainana ny finoana, ivelomana ny finoana fa tsy misy zavatra miova hatreto aloha fa matoko izay fa manomboka izao. Aorinany izay afatra hoentin'ny mpanomponao dia hanova zavatra eto amin'ny fiangonana izany, hanova zavatra eto amin'ny fiarahamonina izany, hanova zavatra eto amin'ny firenena izany. Dia manatrety ity fotoana ity fa ataonay amin'ny anaranao izany voninahitra ao Andriamanitra ray sanaka ary fanamasina. Amen. Dia miraso petrahantsika. Dia menanao ny fitenenana pasteur. Ianao zany tsisy protocole moa fa dia izy zao ny tena pasteur fa zany kravaty fa izy manao l'école tsara tany sady manao azo fijaliana. Dia izao pasteur fitsikemo zao sa zany zao pasteur inona sora tompoko ina ampiasaina fa tsy dia tena mety tsara. Pasteur Roger moa zany za président synodal dia izy ny filoha manampy anao dia izy zany no manorondroro ao dia zay. Ilay fa le marabantsika rehetra miaraba pasteur mivady pasteur Roger mivady ny 70 taona mariage ny androany dia miarabanareo anniversaire bon anniversaire sa iza anniversaire atsika tehaka izay fa angamba tokony arabasitsika. Dia miarabany dia nareo tekona barao sy tekona mpiara-miasa rehetra aloha olona sapanasa nareo sapanasa asa fitorina filazantsara izay manomana izao fotoana anao tokopira hitako eto daholo mbola tanora daholo 20 taona zay ny teto farany mbola tanora daholo nareo zany fijeriko anareo tanora lalandava. Za zao tia hitanao mihainao zao tena tiako hita mihitsy da hoe mbola ao ve raha matoa tena anisan'ny ngeza eto amin'ny tanàna atika tia avianao anaka avianao tia hitanao mihitsy zany zao tena akoatra ny pasteur zany dia anisany anankiray avinganao avianao ty fa tena tia hitanao koa ary tsy hoe tia hitanao fa
teanao kalay aminao mihitsy azy zany zay ny tena mahamaika anahy mihitsy zany zao hoe rovina anao naovako kalay hoe ndresahako zany dia hoe aiza ny fononareo zany tenin'Andriamanitra zany zany no ampitaiko anaty minitra vitsivitsy agny kamba fa tsy dia ela aiza fononareo io teny io zany a tamin'ny taona 2004 asana fitadidin'ny pasteur Roger zay a nisy boky navoaka nampitandrina anankisivy zay koa nalaloha ohatra taona na tsy efa nisy an'izay boky zay lohatenin'io boky io a tamin'ny taona 2004 a asana 2004 zay dia nisy teny hoe boky anankiray nisy mpitandrina sivy a nanohatra tao lohatenin'ilay boky dia hoe aiza ny fononareo zava-misy za tsy nitatrabe ny zava-misy tao firenena tamin'ny taona 2004 aiza ny fononareo dia io teny hoe aiza ny fononareo koa tamin'ny taona 770 dia teny fanevany synoda lehibe fahaenina efitsika enina zany mbola isaky ny roa taona tamin'izany synoda tamin'izany fa tsy efa taona dia teny fanevany ny synoda lehibe fahaenina toto Tandanarivo izy io a tamin'ny taona 770 hoe aiza ny fononareo misy contexte zany zay a tamin'ny taona 770 a niditra tao anatin'ny République démocratique malagasy tsika ny révolution socialiste malagasy tamin'izany dia io ny loha hevitry ny synoda aiza ny fononareo io teny io a dia hitatsika amin'ny liko toko 9 vakitsika zany le liko toko 9 jirintsika toko 9 andininy 220 ka hatramin'ny 220 liko toko 9 andininy 220 ka hatramin'ny 220 dia mba irahantsika mamaky miaraka zany tenin'Andriamanitra izany a manomboka amin'dininy 220 tsika minaran'ny tompo manao hoe ary tamin'ny andro anankiray dia niondrana tsambokely Jesosy sy ny mpianany ary hoy izy taminy andeha sitraka eny ampitany farihy dia lasa izy ary no nandeha ny sambokely dia azo ny torimaso Jesosy ary nisy tafidrivotra nidina tamin'ny farihy ka nila ho feno rano ny sambo ary saiki nahita-loza izy ireo ary anatony izy dia namoazika nanao hoe tompoko tompoko maty izahay dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ondran-drano ary dia nitsahatra zany ka tonga toy ny tsara ny andro ary hoy izy taminy aiza ny fononareo ary natahotra izy ireo sady gaga ka niresaka hoe iza moa ity no mandidy ny rivotra sy ny ka manaiky azy izany amen iza moa nyteneniny Jesosy an'izany mpianatra tao anaty sambo raha misy olona tena mahay zany hoe leadership zany a dia ny mpianatra lidera tarika sipa sambo tsy sipa fa sipa amin'ny teny anglisy a zany hoe raha misy olona tena mahay mitarika sambo dia ny mpianatra ary leadership zany a io sambo mitondra n'io sambo manana zany satria mpanjony daholo reo saika nefa nahita mpanjona nareo a tany amin'ny faritra Vatomandry nahita mpanjona fa lakana kely zany izy fa onja le onja ranomasina manao tena efa tena asany zarolo izy dia tena zay fa tena mahatsiravina mihitsy zanetin'ny onja zany lakana kely ity a dia farihy tsy ranomasina izy ity fa farihy na hoe laka anankiray tiantsika tikatra dia io teny io dia hitantsika koa any amin'ny Matio toko 9 marika
toko faefatra tsika zany rehefa mandinika sotra masina dia tsara ihany manao fampitahana hoe any izy manao hoe nahoana ny mataho sarotahotra reo kely finoana fa tsy miteny zay aiza ny fononareo misy antony zany matoa samihafa le tenen'ny tantara anankiray ihany fa ny fomba anoratany azy no samihafa Matthieu Marka Luka i Matthieu moa fantatsika fa izy dia jiosy miresaka amin'ny jiosy zany Matthieu dia teneniny kokoa ny fahakelezan'ny finoana Matthieu dia mpamorietra dia misy fanoharana ataony Matthieu mikasika an'izany finoana zany ao kely finoana sy ohatran'izany dia Marka indray tao anatin'ny fanenjehana izy ny fanjakana Romanina tao izy no nandray an'ity tantara ty hoe ahoana no mampaherezana ny fiangonana manoloana ny fanenjehana atao dia manontany hoe aiza ny fononareo zay contexte ny ainana zay zany na tonga ny Marka ny tena zay Luka kosa dokotera dia somary vatambatana kokoa ny tenina dokotera moa misy dokotera tsisy dokotera sa misy eto mbola fanekeny eo antrehany Hippocrate azafady misy dokotera Hippocrate fa tsy Hippocrate le manao hoe tandro ny aina sy ny karazany io moa fanekeny eo izy dia Luka dokotera dia mahafantatra tsara mihitsy hoe zava-dehibe ny fiarahamonina ny fiombona ny mpino ao miaraka ao anaty sambo ao zava-dehibe zany dia zay tsy hitovizan'ireo perikopa anankitelo ireo ohatran'ny hoe samihafa be le izy tahaka n'ity baiboly ity tahaka n'ity firana ity dia miteny hoe mijery any nareo dia inona atao hoe firana misy fermeture hitanareo azy ao misy fermeture raha atondray any pasteur areo dia inona atao hoe firana maintimainty misy ohatra firana dia samy manana fijery fa firana ihany ity fa ny angle na ny fijery ijerena azy no samihafa raha io tantara io tena nisy ho tafidrivotra io tena nikorotana ny mpianatra fa ny fomba nanehoany mpanoratra azy hitantsika tsy mitovy ireo dia iliko zany miteny hoe aiza ny finoanareo zay nylazany za zany misy hira zay tsy haiko na mamikevitra amiko nareo ndraindray za zany tsika hoe mitory filazantsara tsara zany tsika misy hira malaza reny mba hoe saintsainina tsara ny tononkira ady adina tsara ny tononkira hoe tena mitaiza ve zany araka ny fotoponontsika protestante ve zany tononkira zany misy hira mandeha tsy kivalavala fa hira tena malaza dia mandeha fotsiny any ao mihira fotsiny dia za zao manontany ty aiza ny fonareo ty aiza zao ny fonareo tanora lefa ny hiran'ity le hira zay aiza ny fonareo zao tsy fantatra fa misy hira zay hoe avelao hiakatra ny finoana avelao dia miakatra any le finoana raha tonga ty ambony tany Jesosy moa hita finoana ty ambony tany fa izy fa miakatra le finoanako aiza ny fonareo ty salema vaovao efa niakatra any le finoanay misy hira zany za tsy mihirany mihitsy na tsy fantatra na tianareo le mpirina tsy tianareo tsika tokony sa mihitsy andinika hoe tsy protestante zany tononkiro zany ahoana ny finoana mpiakaviana hiakatra aninona any le finoana dia manontany aiza ny fonareo rehefa avy eo tsisy tsony rehefa avy eo be da be ny hira tahaka an'izany be da be ny hira ohatran'izany hoe Jesosy fe dia kapiteny Jesosy nahy kapiteny dia kapiteny ve mba gradiny Jesosy aloha raha miteny azy hoe caporal ohatr'izay kapiteny misy ohatran'izany zay mifototra amina teolojia sy fotomponoana zay iraitsika fotsiny zao fa dia misy manao livraison inona tsy fantatro mihitsy fa livraison zany livraison zany dia hoe tena hoe misy anatitra zavatra ry dia manao livraison fa tenen'ny olona any dia mihira fotsiny olona atsika zany tokony makafaka anana zay hoe discernement zay hoe ty tononkiro ty manino ohatra zao hoe tsika sianao hatramin'ny farany saiko miran'izy iny tsika sianao zany ke tsy tenikasy zany raha vao miteny sika anao dia tafiditra ianao fa tokony hoe izaho sianao hatramin'ny farany fa tsy fiteny zany hoe isika sianao tsy fiteny zany fa rehefa miteny sika anao ao daholy za ianao tsika rehetra fa tokony hoe izaho sy ianao zay ny tsara ohatra hoe sika sianao hatramin'ny farany dia manaraka an'iny hoe tsisy diso le zany fiteny sika sianao zany tsy teny gasy eny zany fa tokony hoe izaho sianao ahoana lera moa zaho sianao hatramin'ny farany izaho sianao za zao manja be mihitsy izaho sianao fa tsy isika sianao na hoe isika fotsiny hatramin'ny farany misy hira zany
zay tena mety hanozogozona satria raitsitra foana izy ary rehefa raitsitra foana izy dia miraikitra ao tsaintsitra izy dia tsy afaka ao tsy mahita malagasy sony anao isitra sy anao tsy fitena zany hoe izao sy anao mazava izy teneko zany amin'ity liko toko fahavalo ity dia zao misy tenin' Jesosy zany zao ny tenin' Jesosy hoe andeha sitra ho eny apita zay andeha tsitra ho eny apita ao amin'ny marika izy dia Jesosy nentiny mpianatra tao anaty sambo kely avery Jesosy midira afinaritra be zany raha teto soantsitako tara zao Jesosy dia hoe manana tôbily anao midira Jesosy fa tena misy tôbily ty ohatra tôbily pasteur jipe zao midira aloha Jesosy ato aloha fa tena ata amin'ny pasteur tôbily ty fa tsy mety raha 4 na toranao midira Jesosy mpianatra mihitsy zany tonga tsoko anaty sambo avery Jesosy midira zay ny voalaza ao amin'ny raha mijeritsika ao amin'ny marika raha ao amin'ny Matthieu indray izy ny mpianatra nanaraka an' Jesosy dia andeha ho eny apita ozy izy dia ato amin'ny Luka indray izy dia miteny hoe Jesosy sy ny mpianana niondrana sambo kely zany ekipazy anankiray zany fiombonana anankiray zany ary io sambo io no symbole ny fiombonana raha jerentsika ny FFPM ny FFKM io sambo ny mariky ny fiombonana ekipazy anankiray fiombonana fiangonana anankiray reto zany le mpianatra fianakaviana iray miresaka ny fianakaviana ekipazy anankiray reto zany ka Jesosy zany no acteur izy miteny andeha sitra hoe ny apita eto zany misy départ primus de terminus tsy sakiverina an-dalana io bus mantsy zao misy mandeha eto dia tsy tongony terminus tsy possible mihitsy hoe hiverina iodina ohatra amin'izao anao fa tsy mandeha anao makany amin'ny terminus Jesosy zany no mitarika zany eto miaraka aminy tsy misy fiatonana fialan-tsasatra dia miaraka amin'ny Jesosy dia hitantsika eto Jesosy matory tena lina mihitsy ka ahoana zany torimasony Jesosy zany tena be da be lina amin'izany satria tsika samy manana fomba fatorony ahoana zany Jesosy Andriamanitra matory zany lina mihitsy zany anto hoe jerena mipozy Jesosy matory mba renaka ve izy renaka n'izy io loha mantsy rehefa tena matory reny indraindray raharaka mihitsy ny ivony tena ny atika ohatra manahoana Jesosy matory azo foazina ve izy tsy azo foazina manahoana mba matory 10 minitra ve izy dia mifosa tena eo mihitsy izy matory Jesosy matory ao anatin'ny sambo kely zany matory izy ny sambo ny ekipazy filazany azy moa dia zao hoe Jesosy amin'ny teny frantsay tombé dans le sommeil nenjera tao anatin'ny toromaso Jesosy dia teneniny amin'izay hoe nenjera tao anatin'ny sambo tafidrivotra misy zavatra anakoro nenjera zany tao toromaso nenjeran'ny toromaso tao Jesosy io lazainjareo aty amin'ny teny hébreu na teny grika hoe ao anatin'le hoe hypnose fa amin'ny venteny hoe hypnotisme zany nenjera tao anatin'ny toromaso Jesosy tao anatin'izay nenjera tao anatin'ny sambo tafidrivotra zavatra anakoro nenjera zany dodo tao anatin'ny zavatra io dia misy loza zany ao ny sambo sy ny ekipazy dia ao anatin'ny loza tatao zay le izy zay tena loza amin'ny tatao ary io zavatra tafidrivotra ambara io dia ety milaza lay hoe andeha ho eny apita isitra le ho eny apita zany amin'ny teny frantsay dia hoe passage passé amin'ny teny frantsay ary io passé io ny evin'ny teny hoe paska amin'ny teny grika io ny evin'ny paska zany hoe mimpita ny rano iny zany ny mpianatra dia mahatsiaro ny fiampitana ranomasina mena ny ala tany Egypta nandeha namonjy ny ranomasina mena nypita io zany hoe sary ny paska zany io anotanina ny mpianatra hoe aiza ny fonareo nitsangana tamin'ny maty Jesosy aiza ny fonareo Jesosy ao matory io ary ny fatoriany Jesosy dia mariky ny
fahafatesana dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy zany hoe pasika mihitsy zany io zavatra io niakatra avy any an-danitra izy a dia sary Jesosy matory io le Jesosy a tsy eo tsony le Jesosy a efa nitsangana tamin'ny maty a niakatra any an-danitra dia ny mpianatra rery sisy andrahana ny fanahy masina Jesosy matory zay ny symbolonan'io dia mitady amin'izay aiza ny fonareo zany matonga Jesosy anontany aiza Jesosy aiza fo azy izy tsy fantarako moa famoha Jesosy na ahoana famoha azy misy mamoha olona tena tsy azoko mihitsy tsy misy mamoha olona amin'ny fitiavana fa mamoha olona maika be ohatra fo azy ihany raha pitso maraina zao disy ohatran'izay raha pitso maraina ho tokantrano efa mifety nga tsy hianatra miditra androany ny mpianatra kitakitana ny fo tsy haiko anao raha ohatra hoe ahoana ny fomba mamoazanao ny Jesosy raha ohatra hoe matory aminao izy Jesosy mifoaza amin'izay vonjeo efa maty zay tsy afaka miteny mitsena vonjeo efa maty zay Jesosy ka ahoana re ka tianao ve izy Jesosy foaza ho a rivotra be mihitsy ho a io foaza amin'izay tsy hainao ve zany rivotra zany fangareraka be mihitsy ianao foaza ho a foaza ry anina tena tsy anina ho a tena tsy fantatra zay tena ahoana no amoha an'ity Jesosy ty tena sarotra ve namoha Jesosy na zay pastery io ara hoe ahoana ny famoazana pastery mbola matory izy tsy afaka mamoha azy zany ianao izy tena mbola manonofo mihitsy mahatsiaro vadiko amin'izay ny vadiko a zay vady a efa amin'ny enina maraina amin'ny fito latsaka fefany foazoko izy tapaka ny nofotro amin'ny fito latsaka fefany manofy amin'ny fito latsaka fefany ny alina manontolo manofo zany tsy mahita rirany mihitsy amin'ilay nofo valiny ny ivotso nofy ary vonona anara amin'ny fito latsaka fefany maraina dia miteny amiko izy oy ny foazonao mbola nanofo tsara be mihitsy amin'ny fito latsaka fefany maraina nefa nomboka tamin'ny sivy sasantany natory fito latsaka fefany maraina mbola manofo izy tena gaga mihitsy na hoe tena misy fiangarana mihitsy eto amin'ity tany ity za tsy mahita manofo zany mihitsy na amin'ny fiainako a izy raha vao tokony amin'ny valo amin'ny sivy dia ho any amin'ny tontolo koarsea bonne nuit le nofo io a manomboka amin'ny sisany io manofy meme tsikitsiky zany inona zany atyle tsimba dia sady mamaly izy manofo zany nagaty efa ny akeko moziko afaka hiala amin'ny intsona avy efa dia ifa zay izy zay zany manofo tena manofo zany olo zany aza miteniteny tantaran'izany ako fa tsy so dia misy hoe teneny pasteur fa soantarianao tena dia foazana le Jesosy matory izy zany saiko zany zay ahoana namoaza antsika za matory izy zany le zavatra angezabe ao anatin'io zany hoe Jesosy mbola ao anatin'ny sambo izy tsisy tokony atahorana mihitsy zany raha eo Jesosy ao anatin'ny sambo sy ny onjan-dranomasinao Jesosy matory Jesosy mandidy ny rivotra sy ny ranomasina ny fo ihany zany Jesosy any afarana any izy misy manontany hoe dia niteny mafy izy dia niteny tamin'ny hoe dia niteny izy ary le dikan'le hoe dia niteny izy a dia hoe raha jerena amin'ny teny tena nanao hoe nanao censure Jesosy ohatrany hoe vaovao tsy azo avoaka zay le censure zay tena tonga dia nisy censure ny teny izy nandidiny rivotra sy ny ranomasina le Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra ny ranomasina no foronina dia mangina rehefa tenenina ny rivotra no foronina dia mangina rehefa tenenina Jesosy manam-pahefana zany le Jesosy no tsika io manana fahefana amin'ny rivotra sy ny ranomasina izy zay no mahatonga an Jesosy aiza ny fonareo ananako fahefanana ny rivotra ny ranomasina ankeo zao a tantarany Abrahama i Abrahama tsika moa zany miditra amin'iny zao hiditra rapitso fianarana zay hiditra ny rano efa miditra ny rano ny ranona tambary miditra daholo zavatra rehetra zao miditra fa i Abrahama nasen'Andriamanitra ny jery kitana matoa misy kitana dia amin'inona zay le kitana
alina zay nasian'Andriamanitra nivoaka tranolay i Abrahama lehilahy 5 amin'ny 70 taona nasian'Andriamanitra nivoaka alina ny olona miditra daholo i Abrahama nivoaka tamin'ny alina i Abrahama nivoaka alina enjany zany avidy jereo ny kitana ozy izy jereo ny kitana zavaboarin'Andriamanitra io kitana io raha nahazo tontolo zao Andriamanitra napetrapetrany nareo zao minao décor misy mariazy dia asiana lamba be dia apetrapetraka kitana adiny 10 vao mahavitan'io fa Andriamanitra nametrapetraka ny kitana raha isaina ny kitana ireo astronome zay manisa nisan'ny kitana ny galaxie sy ny karazan'ireo dia mahita hoe mahatratra 0,3 ny isan'ny kitana 200 miampy 0,3 miliara io kitana io isaonao ry Abrahama i Abrahama 70 taona ny maso azy zany efa tena tsy mahita tsony ahoana kitana ino ty raha vao isanao hitanao le dadasika be zany le lanitra espace ngeza be espace io tsy misy mba makeny amin'io espace io dia anao mariage dia makany amin'io espace io espace ngeza be io malalaka be io dia miteny Andriamanitra isao raha vao isanao any amin'ny Genesis koa teny maforotsy milaza hoe isao ny vovoka ozy izy tahaka ny vovoka io ny isan'ny tananakao tahaka ny kitana no isan'ny tananakao dia ohatran'izany ny hoe Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavaboarina zany le tsika zany matoa antaniana finoana dia ena itsika ve mino fa Andriamanitra io minahary ny zavaboary sy ny eo aminy dia afaka manana fahefana amin'izany izy ino tsika ve zany sy ohatry ny falikam-pony tsika zany hoe mino Andriamanitra resy toa mpanao lahatra sy ny tany zay ny ao tsisy hoe mpanao ny rivotra sy ny ranomasina tsy zany ao fa mino ve tsika fa le nanao ny rivotra sy ny ranomasina mampatahotra tsika io vao mirondrona fotsy io dia matahotra tsika zany misy ranomasina rivotra mifofofo dia efa matahotra ianao izy Andriamanitra nanao an'io dia itsika ve mino fa ninina zavatra mitrango ny fiainatsika dia vitany io Andriamanitra io no manafaka atsika aiza ny fonareo ditran'le finoana any amin'ny marika toko 5 atao hoe tsy mbola manam-pinoana va ianareo matitiko fahavaliny nahoana ny sarotahotra ianao rikely finoana ino natao hoe finoana fa namparan'ny pasteur anao ka natao hoe finoana amin'ny teny grika dia hoe pistis natao hoe finoana avy amin'io neviana hoe pistache inona pistache voanjo tsakotsakoina voanjo ary tsy maintsy miaraka ireo raha ohatra misy mivarotra mandeha sahafa miaraka naneny misy anazy sigara cola voanjo tsy tsy miaraka ireo zany reo formule tena trinité reo trinité commerciale voanjo sigara cola ohatra ny vato boribory zay izy tsy haiko rehefa ninana anao ary rehefa ninana mihitsy anao matombo memehan zany cola tsara zany misy sotrona misy cola miaraka reo voanjo ny finoana mbara le pistis pistache dia hoe zavatra tsakona zavatra iainana zavatra miditra anatin'ny ranao any amin'ny taolana any amin'ny tsokany zany le olona mino ary dikany mino koa dia dika hoe misotro mino ampinomina ianao zany misotro zavatra zany hoe rehefa latsaka ao anaty eo nge zavatra rehetrarehetra zany ke le olona tamin'ireny inona le anniversaire lisy rehefa tafiditra ao anaty eo le zavatra sarotra mihitsiny ny manala azy rehefa misy pozina sakafo tsy zarizary hoaninao ka tafiditra ao anaty ao sarotra mihitsiny ary tafiditra ao anaty eo ny sakafonao ina matanjaka ianao raha tsara le sakafo mahery ianao mavita zavatra ianao zay le finoana zay le finoana tena zavatra miatra ao anatiny hoe tafiditra ao fiainanao mihitsy hoe le finoana ny Jesosy ny vavaka ataonao tafiditra ao anatin'le finoanao ary ny Jesosy ny vavaka ataonao zay le tena ambara hoe inona ary ty finoana ty ary efa miseho tao amin'ny tantaran'ireo tao aloha zany liko toko 5:20 dia voaresahana eo le marary ny paralysisy nentina tao anatina ao amin'ny liko toko 5:20 misy an'izay tao anatina brancard nentina tao izy dia nampidiny ilay olona teny ambony tafo
ezana ke zany raha metatra sasany lavan'ilay olona mètre 60 na 70 fa lavanja raha le tafo nampidininy teo izy mètre 70 tsisy resaka mihitsy izy nanakona io tafo rehefa avy eo tsisy andramony hoe tranonao ke atao an'izany hoe tonga dia misy olona avy any ambony any décolle anako efata mampiditra marary eo amin'ny pasteur Rosé io pasteur Rosé tonga tsisy dia eo le marary dia eo io tafo io sino eo tsisy resaka zany mihitsy eo ary magaga mihitsy nia tsy teneny soatra masina zany fa Andriamanitra mandamina zany manaika an'izany ny olona rehetrarehetra tsisy migelona tsisy manontany ahoana io tafo vao mahita ny Jesosy fotsiny dia aloha fa solonay io anany alaminay io tanany marary sitrana tsy tsolana zany zavatra midina teo izy malary rehefa nahita ny finoany mpitondra marary Jesosy nahita ny finoana le finoana zany visible finoana hita maso lena maka zay hoe finoana mamaky tafitrano so dia misy mamaky tafitrano reto amin'ny sontsy-hektara reto tena fampianarana atao ananina dia mamaky taiza ny tafitranonareo vakiny io mariky ny finoana mamaky tafitrano ny tafo aty moa zany tsy dia misy le tafitrano tuile reny tsony efa le fa tafo moderna daholo ny tafo atikatra ny anina moa zany tsy misy tanjantsony tsy misy tsia efa karoa tsy an'ny olona tsony zany metsara vela tsi zany metsara vela gorodona metsara vela karo zany zao tena fa tsisy metsara vela tsi velany tsi zany tsisy tsondra zavatra zany le finoana mamaky tafitrano efa nyteny izy hoe nahita ny filon'ny mpitondra marary aitsika io zany raha marary dia jereny Jesosy ny filon'ny le mpitondra marary le mpitondra marary ahoana mariny io ohatrany tsy zavatra io tena miakatra petanso tsika mitondra marary ndray no marary misy sa tsy misy zany Jesosy mijery ny finoany mpitondra marary le marary moa zany efa tsy fantatra tso fa le mpitondra marary misy izy manontany le marary hoe te ho sitrana va ianao misy fotoana Jesosy tsy manontany an'ilay marary fa le mpitondra marary no hitany finoana visible foi visible dia nisotrany Luka 5:19 zao le kapiteny tsy nahita olona manana finoana lehibe méga pistis tahaka an'ity kapiteny romana ity narary le mpanompony tena hoe aza makany ianao Jesosy fa tena tenena fotsiny ianao fa miteny fotsiny ianao dia sitrana tsy nita finoana lehibe tahaka izany ao izy andre Jesosy miteny fotsiny dia ampy finoana zay everisagna io koa mikasitra an'ilay vehivavy mpanota fa 7:50 raha fantatra Jesosy fa mpanota io mpivarotena moa zany ny filazana azy raha fantatra Jesosy fa makorelona io tokony tsy kitikititra an'io sa maloto fa tsy tena derainy Jesosy le vehivavy nanana finoana azy nanadio le volony tsara tare le volony rakorako lavabe iny na mafana tamin'ny parfum tonga dia tena natotony tao daholo izy le volo le tapoto zany volo zany tsara ke zany volo zany tena inona sa manao an'izany ve nareo hoe iny misy dia fafana amafana zavatra ny volo tsy afaka manao an'izany na ny oanao io ara tsy afahana manao an'izany zao moa zany efa misy antony hoe amin'ny o reny ery amin'ny anina ery tena misy azy ery amin'ny super musique super ery andonana kely super musique anarany io anina eo dia misy olona be da be eo tena moa rehefa retrety dia manam-potoana andehandehanana mijery ohatsy tsisy atotrinonako dia mijery nataon'ny olona fotsiny hoe satria manam-potoana ianao dia mahita olona eo anao misy olona mipetraka eo ity fivavahana amin'ny vatany ity zay culte du corps ty vatany tikatra misy mipetraka tsy fantana mihitsy le mipetraka ianao sa mody miandro bus zany ianao fa tsy misy eo zay fa mijery any ianao zany ary elabe koa mody mijery famatana ary elabe koa zany bus zany eo mijery any ianao ina ataondreo olo mipetraka eo misy lehilahy atsasakakiny eo hay izy reto mandoko lokona le ary tsara izy
tena za tena tsy haiko hoe mba te anaova tena tsara lizy dia misy o atsofoka aletika eo misy onao dia maka o anankiray aletika ena nanana dia misy mipotona fa tsara lizy lizy fo fa tsara zay ny matsita zay anao aminany tsarako inona lafoany olana dia fa tsara dia tsara fo ka lizy tena tsy fo zongola filazazy tanaty biso nevatarana hoe retraite ny olona dia mandeha biso izy dia mandeha biso eo misy ramatoa efa lehibe le ramatoa fa io masony io misy volomaso manao an'izao ohatrany se manao an'izao tena hitanao mihitsy jerenao ohatran'izao le olona volomaso ramatoa dia manao an'izao lao tapona to jery foana anao zany hoe any masonao tena normalina ve zavatra hitako soa tony ka izy io fossile na antany ramina hoe misy fossile koa nery manao ohatran'izao lizy fa tsara lizy na aloha le fozongola tena tiako mihitsy ny gambany any pasteur amin'ny 2150 manao fozongola daholo rehefa manao tsodrano izy hita ianareo any to gambanao fozongola daholo ampamirapiratra any riava malala ao amin'ny tompo tiatsika Jesoa aseo le fozongola amin'ny 2150 zany fa tsy zao zany mbola ela be zany zavatra zany za tsy mateny hoe za tsy miteny mandrara fozongola za raha teanao raha azoko atao manao tena mety anao any rehefa tsisy fotodalana mandraran'izany mety anao ihany hoe tena hoe riava malala ao amin'ny tompo raisy ny tsodrano riava malala dia ohatra anankiray fotsiny ataoko ohatra anankiray amin'ity fotsiny hoe riava malala ao amin'ny tompo raisy ny tena mety anao ako fossile aloha tsy vitako le fossile atria manakina efa misy volomaso takotakona be misy tena sita mihitsy izy tena gamba fanina mihitsy araka miendrera fa manino mikarapoka fossile matonga an'ity fa tena tsy takotony lalana fa tsara lizy tena ohatra le sary bakolo le tena sary bakolo masina be zany tena okaraga ary tsy izay ihany misy forcin koa eotra misy tena mambotibotanao hoe zany vehivavy zany iza zany vehivavy zany tena hitanao hoe tena tsy mitentsona ny fo aty zany misy fo daholo fiainatsika zany fo ba fo kasy beloto fo kasy fo daholo zany rehetrahako zany fa tsara tiany ny olona zany fo zany aleon'ny olona maizina toy izay mazava satria ratsy ny asany tiany olona zany raha tsy manao an'izany angamba anao tena tsy izy mihitsy anao hoe tena ary pasteur tsy manao fossile tsy manao fozongola izy manao fozongola mba jereko kely nazy hoe mba dineo mba tsarako kely ny fozongola nataony mena noty tsy haiko fa tsara lizy za aloha mbola tsy samanao miera amindramatoa mihitsy mba anao andray andro any andray andro fotsiny manao dia esoriko izy aveo mba hoe hitanao hoe iny misy fozongola atao vehivavy ny volo le vehivavy tena aty atapony tokoa zany volo zany fa tena nafony le vehivavy zany ho fanajanan'i Jesosy zany hoe ireo hoe aiza ny fonareo reo te hiteny zany Jesosy mpianatra hoe efa nteneniko taminareo mikasitra an'le vehivavy makorel efa hitanareo mikasitra an'le paralysisy efa hitanareo le kapiteny romane aiza ny fonareo tsy efa hitanareo ve l'expérience sy zavatra lesona ny meko anareo ahoana ny tsy afaka anareo aiza ny fonareo misy tafidra le tikatra aiza ny fonareo efa nanome lesona be dia be anareo tamin'le kapiteny romane nomeko lesona tamin'le paralysisy anareo nomeko tamin'le vavy mpivaroteny ahoana ny tsy azonareo ihany natao hoe finoana be dia be ny zavatra sehoan'Andriamanitra témoignage ataontsika sampalasa asa fiteny filazantsara mitafika masina izay ataony ihany ny sampana fifazana be dia be ny olona sitrana fa tsy alaina télé fotsiny izy raha alaina télé daholo ny olona sitrana any amin'ny toby ihany tsy mitendre ny fiangonana zandriny ireny fa tsy alaintsika izy be dia be ny olona manana zany efa inona expérience ataony Jesosy tao fiainan-drany aiza ny finoanao ianao le manara-dia io aiza ny finoanao efa nasehoko anao daholo lesona rehetrarehetra fa mampianatra ny Jesosy anatin'ny manteny fa tsy mandray anareo
aiza ny fononareo zany tena zavatra lehibe mampieritreritra tokoa zany a ny finoana zany a tsy mba zavatra pasifa ny finoana fa aktifa ny finoana zavatra eo fotsiny finoana fa tena zavatra manetsika anao zany finoana zany misy dinamika ao anatin'ny finoana ao anatin'le dinamika zay a dinamo foteny an'izany manome hafanana manome hery manome tanjaka anao zany finoana zany zay ny voalohany zany a hoe nanahoana ny ainanao zany hoe nisy zavatra efa nasehony tompo tao amin'ny fiainanao lesona efa nomenanao torotenin'ny pastera teto fampianarana ataon'ny AFF na ny sampana fifoazana ny fampianarana sy ny zavatra maro samihafa momba ny finoana aiza ny finoanao zay zany ny afatra voalohany aterako zany tamin'ireo mpianatra eo a nisy kivy ketraka totalina mihitsy ketraka totalina galana sel ketraka totalina mihitsy zany efa mba voana ny fahafatesana mbola antaniny Jesosy hoe aiza ny fononareo zay raha saky maty ko aiza ny fonona saika vita tao zay tsy mba le hoe misaotra anao Jesosy fa nitsahatra le rivotra masina ary areo ny fanontaniany mpianatra hoe Jesosy miteny hoe aiza ny fononareo mpianatra reny manontany hoe izy ety jereo le zavatra misy fanohatra Jesosy mitany aiza ny anareo iza ety le identité ny Jesosy fa iza moa ty ohatra ny inconnu indray Jesosy eo anatrehany mpianatra ohatra ny tsy fantatra izy fa iza moa ty io le Jesosy le niteny hoe ny havako sy ny reniko sy nanabaviko dia zay manao ny sitrapon'Andriamanitra teneninao amin'ny liko toko fahavalo dimy faraika amby roapolo zany efa niteny zany Jesosy avanao zany izy io ay zany ny fianakaviany Jesosy tsy nirata-po aminy fa ireo to mpianatra eto ny fianakaviany ko manontany reny hoe iza moa ity zany zavatra tantsika eo fantenina kosa samihafa reo Jesosy aiza o mpianatra ki tsisy miteny mihitsy zany zay dia ao anatin'izay zavatra zay dia nitenin'ny mpianatra manao hoe tompoko maty izahay tompoko maty izahay io maty io moa zany dia fitenitsitra foana io maty io la velona zao azy telefônina ve vaky ny écran maty fa vaky l'écran le téléphone dia miteny maty tsika ay ny anjery aliany maty Jesosy io tena tiantsika koa mitena io maty io nefa mbola velona be zao maty ahoana tompoko vonjeo fa maty izahay le teny le tompoko amin'ny teny français hoe Seigneur zay nitikany fa miteny tsy hoe curios izy raha ohatra amin'ny teny grika fa ny ambarany eo epistates liko ihany mampiasa anazy amin'ny teny grika epistates midikana zany dia hoe c'est lui qui préside président ianao no mitarika ny zavatra rehetra c'est lui qui préside zay l'epistates zay zay olona mitarika ohatra hoe tarika fivoriana mitandrina epistates izy zany izy mitarika fivoriana ao ranona fivoriana AFF ranona epistates ny filazana iny hoe mitarika fivoriana izy nitarika izy nitondra izy ny chef izy ny président zay raha ohatra zany amin'ny sambo izy ny commandant de bord commandant izy le amboniny zavatra rehetrarehetra io Jesosy ambany ny anjera tao anatin'ny toromaso io izy no amboniny zavatra rehetrarehetra tsapany mpianatra any zavatra zay tsapany zay le tompotompo tsara mihitsy izy fa le maty izahay zay ny natonga tsy enareo manao atompokotompoko nefa enareo sy makatofo maty izahay fa te tompoko velona izahay mety hafa any izy raha zay nytenenina fa ianao le manana ny zavatra rehetra mifehny zavatra rehetra potika izahay zay ny dikany maty izahay potika
potika izahay very izahay loha izahay raha rendritra ao izy dia lohany rano ao ary io nytenenina io zany rehefa miteny Jaona 4:24 fa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao ahoana izy meniny zany tokana mba tsy ho very le mba tsy ho very dia mba tsy ho faty izay mba tsy ho perte izahay fa anana fiainana manak'izay raha tompoko vonjea fa perte izahay inona moa tsy perte amin'izao fotoana izao fa atiantoka mivarotra ianao fa atiantoka tsy mandeha ny jiro tsy mandeha zao be le fa atiantoka ena antsika amin'izao fotoana izao io amin'ny endriny samihafa vola miditra androany mihaina zavatra tahaka izao mihaina zany mitenen'ny mpianatra io mety tsika ihany miteny tompoko vonjea fa perte izahay zay mahatonga ny Jesosy manontany hoe aiza ny fonareo Jesosy nitsangana tamin'ny maty Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia ao anatin'ny tafiotra mahazo ny mpino io mamonjy izy le Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra ny korotana ny krizy ny hery le ratsy io Andriamanitra mifehy io c'est lui qui préside izy daholo mitondra ny zavatra rehetrarehetra mifehy zavatra rehetra ary zany nanontany aiza ny fonareo ka moa tsy mitondra anareo anatin'ity sambo ity matory fa zany mitondra anareo mitondra ny fiainanareo le za ao anatin'io sambo ao anatin'ny tafiotra sy fitsapana sy fizanto rehetra io mandrakarivintsika indray hoe tompo esorony aretiko hoe zao zao ny tena ao anatin'ity perikopy ity tsy dia tena malala le problème zany izy ataony tsahatra ny rivotra sy karazany fa amin'ny ankapobeny Jesosy tsy dia tena hoe manala ny zavatra mampitony fotsiny mitony angila rivotra sy ranomasina nampitony fotsiny izy fa tsy manafoana ny rivotra sy ny ranomasina zany sao dia hoe tsisy rivotra sy ranomasina tsony ny fiainana fa milamina aty amin'ny milamina tsisy rakitra tsisy ninina za matsy nitombany hoe tsisy rakitra aty aminay tony fotsiny izy mety mbola hiveriny io fa tena zava-dehibe Jesosy miaraka aminao ao anatin'ilay izy misy aretina mahazo anao misy tsy fisina mahazo anao miaraka aminao izy mety tsy hitanao zany mety tsy fantatrao zany eo izy io Jesosy matory io ahoana izy nisoratra mazy tsy matory na rendremana mpiary ny Israely Jesosy hoe tsy matory izy raha tena dinina amin'izany hoe satria zany tsy matory na rendremana izy mety nanao siesta fotsiny izy fa miandry anao izy raha miteny zany izy hoe aiza ny fonareo dia hoe izao le mitondra famonjena ho anareo izao lay nandidiny rivotra sy ranomasina tamin'ny tenin'Andriamanitra ary eo mahazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra ao aiza ny fon'Andriamanitra rehefa miteny io tenin'Andriamanitra iainantsika sy voalomantsika eo ino angatahany finoana aiza ny fonareo ny tenin'Andriamanitra be ny tenin'Andriamanitra efa fa tsy zany ary ty teny iza ity fa mberimberi ny mpianatra mihitsy io Luka 5:24 dia hoe tsy zanako Josefa ve ty izy ty iza moa ty olona ty ianao ve le andrasana sambola ho avy tena tenenina foana io iza io identité ny Jesosy io tenenina foana io madidiny rivotra sy ny ranomasina aiza ny fonareo zavatra koa zany napitaiko taminareo teo voalohany dia le hoe Andriamanitra manana ny fahefana rehetra amin'ny zavaboary rehetra zany no Andriamanitra inotsika faharoa efa naneho ny heriny sy ny fahefany teo amin'ny fiainanao izy Andriamanitra Jehova tsy mba nanisa ny fahotantsika tsy ny sainy zany hoe zao no nataonao tsika malaka ny fahotany iny zao manisa manao comptabilité Andriamanitra tsy manisa an'izany zany ke mahatonga le hoe ahoana le tenitsika amin'ny famelan-keloka sambatra ny olona zay voavela ny heriny sy voasarona ny fahotany sambatra zay olona tsy sain'i Jehova heloka tsy manisa izy fatany mihitsy ny hoe zao nge io olona hoe izy sy le miteny hoe ianao nanao an'izao zao koa nataonao nakatarina tsy manao an'izany izy asika olombelona ny manisanisany io zavatra mandrakariva
ary mahasosotra amin'izy dia hoe rehefa misy ady vao misy eo le manisa ianao raha tany ohatra zao no nataonao tamin'ny 2022 ianao zao no nataonao 2023 zao tany sainao izy efa navelon'Andriamanitra eloko daholo io rehetra zany ngely Jesosy namelany elokontsika izy tsika mpanota tena tsika mpanota tsika mianakavy mpanota fa olona anankiray ihany tsy nanota anankiray tsy misy afa-tsy olona io any tsy nanota zanak'Andriamanitra io olona io Jesosy Kristy zany izy ihany tsy nanota nefa io olona tsy nanota io nanaiky hamafa ny fahotantsika maty teo amin'ny hazo fijaliana izy fa fany daholo ny fahotantsika raha tsorina zany dia hoe raha jerena casier judiciaire tsika casier judiciaire efa namon'olona ianao zay mety hoe za mbola tsy nanao an'izany fa raha vao miteny fotsiny Jesosy hoe miteny namana hoe foka elahy tsy hoe mifoka rongony koa nytompitenena amin'izany elanga mifoka raha miteny hoe tsisy dikanamiko anao dia efa namon'olona ianao zany mpanota tsika efa namon'olona tsika efa nandaiky firifiry langy amin'ity telefôny tikatra aiza ianao zao eto ambomanarina nefa ny tamin'mena dia firifiry ny zavatra ataonao mety tsisy dikana aminao zany zavatra zany mpanota isika fa anankiray ihany tsy nanota casier judiciaire anao feno fahotanao diso anao meloka anao fafany Jehova daholo zany fafany Jesosy daholo no tao anaty casier judiciaire anao vida ny casier judiciaire anao vierge ny casier judiciaire anao dia afaka anao zany io Jesosy maty tao amin'ny hazo fijalianao anafaka anao dia manontany azy zany fonareo za le nanafaka anao za le nanolotra ny aiko faty tao amin'ny hazo fijaliana za io lanitra midadasika be da be io tiako hoany daholo ianareo alao tsisy olona any amin'ny afobe any tsisy makany tsika any daholo ny tiako atokavanareo za efa zany nahafaty ahy teo amin'ny hazo fijaliana mba handehananareo makany amin'izany fiainana mandrakizay zany aiza ny fonareo jiro tsy mandeha telefôny na tapaka aza mirana iny jiro tsy mandeha rano koa tapaka misy za aloha tena nahita hoe za aloha tena miteny aminareo fa anisan'ny nitezay ny tompo mihitsy zany le hoe tao amin'ny Senosio zay ny jiro tsy tapaka mihitsy ny rano mandeha foana tena zany tena hoe tena mahafinaritra tsy nafantatra an'izany hoe jiro tapaka rano tapaka zany satria marary tsy maintsy raha tapaka ny jiro dia mandeha le ino ty izy gropy gazabe rano tsy maintsy misy rano foana fa raha vao notaty ambobao satria any ny trano nahita amin'izay ty ve zao zany tapaka rano zany rangaty ve tapaka jiro manombana torotena ianao ao anatin'le portable daholo le torotena tsy hitanao manolotra amin'ny écran ianao tsy hita azy atao zao no manjoany vahoaka rehetrarehetra zao dia zao no tao-tsaiko fotsiny hoe zao ohatra tamin'ny Covid aloha hiverina andoha atao ohatrany ilainana ilay zava-misy andoha vita labozia raha matoa zay sy raha matoa rehetra tsy napetraka ao an-trano satria zanakay fa nanambady daholo dia zay roa reriny ao dia andoha ndana vita labozia ndana vita rano ndana matsaka ty tena tsisy dia matsaka dia ndoha atsaka ombany misy fatsakana dia ndoha atsaka taloha etsika tany ampatsakana tany ny faneny natsaka ianao dia andoha iverenana andre zany hoe tena matsaka le fatsakana zany zao moa tsy mety zany aty fa tamin'izany mbola any ambanimbany vohatra eny le matsaka dia misy loha rano eny dia tonga dia matsaka tao tsitra mba mifankahita tao ampatsakana tao trangy iny nataony Jesosy le vehivavy tao ampatsakana eo ampatsakana zany any ambany vohatra any mbola misy zany raha te hitady vady ianao zany Jakoba ry zany any ampatsakana mandeha any zany tena ety tsy mety zany satria hoainina be raha ohatra ety anao zany fatsakana eny amoron-dalana eny venao nany hoainina fa any ampatsakana le ohatra midina totohatra zay le fatsakana dia misy avombona misy hazo mikorotsaritranao dia eo le fatsakana manovo rano eo
makarany ianao sady mijery ianao very daholo zay voatoa sady mijery satrinao ara very daholo le ato mba ahafahana manana le raha hafa mitsina zany nisy projet ohatran'izao a tany amin'ny faritra atsimo tany mijaly ny vehivavy mandeha 10 kilometatra zay vao mahita rano projet ny asa izy io na banque mondiale izy io na tsy haiko na water tsy haiko na mbandrano izy tantaonareo atao fatsakana mijalynareo eto tanàna ohatra hoe 60 hectare eo ny pop mandalo daholo zany mijery fa tsy nisy natsaka taony olona fa taiza tanany ambany vohitra ihany satria any ianao afaka manay ahoana ry tia sady manipy rano kely dia sady le akanjo ohatran'izay manfo kely afaka tena miteniteny ianao any tany any le olona tsisy natsaka tao amin'izy fa nakany amin'ilay lavitra be ihany any izy afaka manao hoe afaka mifabibaby eo aloha ivaveo kely eo le sasakely ny volo aiza anaovanao an'izany eto 60 hectare etsy ve no fatsakana dia eo aloha mba hanano kely tsy afaka anao an'izany ianao zay zany le afana atao hoe aiza ny fonareo a dia milasa efa misy expérience nomeny tompo atsika ny fanapahitany foi visible zany dia aoreny ny fonanao faharoa ilay Jesosy miteny an'izany io raha manontany hoe izy ianao izy aty Jesosy ty io le manana fahefana amin'ny rivotra sy ny ranomasina zao tontolo zao sy ny olona ho aminy zay zany ny afatra ataoko a za somary ohatr'izay a zany ohatrany tsy normal zany a raha jerenao mamaika fa pastera mihitsy ahako a voaka tena toerany faculté ahako a fa misy olona mahita zany a tena ohatrany hoe pastera fa io azafady toko amina le lehibe na zakanao fa pastera ahako a dia ny olona mijery any tsy normal fa zany normal tsara fa ny olona ohatrany sahirana hoe pastera ve io sa tsy pastera io be da be zany ny olona tena kivy amiko a dia mba eto ambavaka zany zay no ankatahako azy fotsiny fa tsy hitako zay tompoko zany le izy tao a misy vavaka orinante tonga dia vavaka zany ianao miprésideny izy ianao fa c'est lui qui préside ianao eny ary vavaka sitrary Jesosy misaotra anao zay ny amin'ny teninao nazavaina tao zany hoe aiza ny finoana ohatrany hoe tadiavina zany finoana zany ohatrany hoe misy toerana zany finoana zany mazava aminay fa avy amin'ny fo no inoana dia voakasika zany ny fonay eto Andriamanitra tantaran'ilay mpianatra tanaty sambo kely dia izay fiangonana eto zany izay mpiara-mivavaka eto zany dia mandalo tafidrivotra mandalo onjan-drano nefa ianao a matory tsy mandao anay ianao fa Andriamanitra na dia matory azy ianao dia Andriamanitra mihevitra anay dia ndreto izay mandrezan'ny fampianaranao zany a be dia be ny zavatra efa nasehonao tamin'ny fiainanay be dia be ny finoana endrim-pinoana samihafa nampahitanao anay tato amin'ity fiangonana ity reo mpitandrina ny fandimby maro teto amin'ity fiangonana ity taizanay tamin'ny finoana ka raha misy fisedrahana sy krizy mety mitrango amin'ny finoanay dia raha tonga aminay zany fanontaniana hoe aiza ny fonareo dia iorona tsara amin'izay nampinoanay zahay finoanan'i Jesosy Kristy ilay nandresy ny fasana nandresy ny rivotra sy ny fahafatesana eo ambavahoana ny fahafatesana ilay Jesosy mpamonjy anay amin'ny ora farany tahaka n'ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana izay miaona aminao any paradisa dia misaotra anao zay Andriamanitra amin'izao herinandro ny filazantsara izao mba isy olona tena norona ny finoany aminao be dia be ny fanondrenam-pinoana amin'izao fotoana izao be dia be manorona noho ny faharatsiana noho ny tsy fahampiana noho ny fahantrana noho ny zavatra negativa rehetra tao amin'ny fiainanay
dia isy olona natao herinandro ny fitoana filazantsara zao ho babo ny filazantsaranao raha nova olona maro ao anatin'ny ty herinandro ity zany nangatanay amin'ny tokantrano tsiraray avy ho an'ny olona tsiraray avy ho anay fiangonana ny sampana no olona sy dekona ato amin'ity fitandremany ty misaotra Jesosy nohon'le fanazavana nomenao fa amin'ny fanahy masina kazoko nampita tamin'reto vahoakanao reto raha nay ozy ny an-danitra ho masinina ny anaranao tonga ny ny fanjakanao tao ny any sitraponao ety-tany takany any an-danitra meonay ny io zay anina sasaonay ary mamelao ny elokay takana milainay tsy meloko taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery anao ny voninahitra mandrakizay amen. Sotra ny tompontsika ny amin'izany fampianarana mafonja dia mafonja izay nampitondray ny ray aman-dreny-mpitandrina ho antsika tamin'ity anity izany. Mety misy amintsika nefa manana fanontaniana manitikitika ny anatin'ny saintsika any dia mialohan'ny ametrahantsika ny fanontaniana izay apetrakintsika amin'ny ray aman-dreny-mpitandrina dia manasa ny antoko-pira mainty milaly anao hira anankiroa dia rehefa vita ny hira dia afaka mametraka fanontaniana isika. Sotra tompo. Setry ny toriteny teo tafidrivotra ny rataon'ny mainty milaly dia antsiva.
misaotra ny antoko-pira mainty molala isika afaka manantona izay ametraka fanontaniana. le fanontaniana apetraka dia le hoe mikasitra ilay loha hevitra aiza amin'ny fonareo tsy mikasitra andramatoa sy ny nofiny tsy haiko manao anazy fa mandroso anao toko mandroso toko tsy haiko izay zany mantsy zao mety mahaliana anareo zany fanontaniana apetrako zany mikasika an'ilay finoana mihitsy satria matetika ohatran'ny paster hoe tsy mahatsapa hoe isa anaranao mamy ny anarako zany dekona ia paster hoe tsy mahatsapa hoe tohatsy ny efa natiora atsika olombelona mihitsy ty le tahotra ity dia maverin'le finoana ny antenenako an'izay manko zany le contexte ali zany ohatrany hoe le mpianatry reto nanoloana ny zavatra hoe ahafaty anazy dia natahotra dia le tahotra iny natonga anazy namohan'ny Jesosy tompo zany namohan'ny tompo fanontaniana tiako apetraka zany dia hoe tsika olombelona tena ohatry za mihitsy ny natiorantsika hoe rehefa misy zavatra iray surtout fahafatesana zany dia tsy maintsy voalohany aloha tahotra aloha mandeha voalohany aloha zany eo vao miverina ny saina hoe andeha hiatsapy ery na hiatsapy amin'ilay zavatra atsy fanontaniana tiako apetraka amin'ilay zany dia hoe ahoana ny fomba hitazomana n'le finoana zany rehefa zavatra mba elanao amin'le ina moa le réactionnao ohatr'izay zany rehefa misy zavatra mitranga zany hoe ahoana ny hitazomako an'ity finoana ity ahoana ny tonga dia averina ny saiko tonga dia hoe automatique amiko zany hoe tonga dia Jesosy zany ary hoe analan'le tahotra zany eo amiko tsy haiko na azon'ny paster le fanontaniana tiako apetraka dia ahoana ny fomba iainana an'le izy zany ahoana ny fomba ahatonga anao tsy ho tsy tahaka izay zany hoe tonga dia tahotra aloha mandeha voalohany zay vao miatsapy amin'ny zavatra azy na miatsapy ery dia tsy azoko loha le fanontaniana fa dia ezaka tsy azoko azoko ka azoko nareo fe tsy reraka me nareo raha sa tsy maninona any misy olona tsy me mihitsy mantsy amin'izy eny tokony tsy meza volana septambra zany tsy tokony mezana septambra fa hoe any volana me ny tokony me any tokony me zao ao amin'ny olombelona misy tahotra anankiroa voalohany zany le hoe amin'ny psychologie hain'ny paster tsara zany instinct de conservation tonga dia matahotra fotsiny io tena anatin'ny fisainan'ny olombelona sy ny aty fanahy olombelona zany io tsy eloko izy amin'izay fotoana zay tsy fahotana izy fa ohatra hoe misy mitady animba le hainao zay dia matahotra fotsiny izy tsy io zany tsy ina ny filazana hoe instinct zaiko efa toetrao anaty eo zany ny tahotra conservation ohatrany hoe mba miaro tena anao nataon'Andriamanitra an'izay misy an'izay mihitsy amin'ny olombelona ohatra fotsinao zao ohatranao hoe misy olona hoe manambanahitsy anao dia tsy atahotra anao fa hoe tairoary fa tonga dia misy hoe misy tonga dia mihemotra anao zay zany lizy tsy hoe manoloana ny zavatra manodidina azy zany dia misy hery hafa zay mihoatra azy zay tsy voafeh miaolatsa zany zao ny rivotra ao anaty teraka fotsiny zay tahotra hoe sao dia maty izy satria Andriamanitra namele finaina mahavelona ao aminy dia miconserve an'iny izy zay le tahotra ara-dalàna naturel zay dia samy manana zany daholo tsika samy matahotra daholo misy hoe ary mandrakariva ary tsika rehefa ohatra hoe miditra tanàna anankiray zay midy vavady dia ny anontaniana voalohany tsy hoe iza ny olo laty fa misy alika ve tsy misy manontany hoe aody ny anao fa miova be zany ny fomba fanontaniana misy alika no anontaniana voalohany satria misy réflexe be ao anatintsika ao hoe ny alika tonga dia manaikitra raha alika rombotra lasa rombotra anao efa anatin'ny inconscient anao zany izy zay tahotra zay tsy hoe ratsy zany tahotra zany fa zay le instinct de conservation hoe mba hahafahanao hoe miaro tena ianao ve dia naiky fatifaty fotsiny zany zay zany ny anankiray dia ny faharoa le tahotra faharoa ty dia tahotra ateraka ao anatin'ny olombelona olo izy ateraky ny fisainan'ny olona mihitsy zany izy io ny saintsika olombelona io mantsy dia zao
misy ny atao hoe saina mahatsiaro conscient, misy ny saina tsy mahatsiaro inconscient zay. Dia iny zavatra mitsofoka ao anatin'ny inconscient io zany a, io mandrakariva raha zavatra negatif foana mitsofoka ao, io mahatonga le tahotaho-poana ao fiainantsika. Dia inconscient io aparatoko amin'ny filazanjareo azy a, io inconscient io na subconscient na inconscient io rehefa matorytsika dia mangina le conscience, matorytsika zany. Fa le inconscient io a no miasa ao anatin'ny alina ao, io conscient io zany mahatonga nofy, io mahatonga ny tebiteby ao anatin'ny conscient io. Ka raha misy zavatra miiba miditra ao ny andraikitra eo conscient io a, dia tonga dia mienregistre ny teny rehetra, tonga dia raisin'io conscient io. Raha miteny zany ianao tsy misy doty anamiko ianao, raisin'izay. Ianao dia raha tsy afaka fanadinanao anao a, dia hoariko ianao tsy zanako, raisin'izay. Zay teny zavatra miiba zay raisin'ny inconscient, tafiditra ao anatin'ny conscience zavatra zay. Zany mahatonga aloha tsy afa-panadinana mihitsy izy, efa anatrika fanadinana ao izy a, miverina ao an-tsainy, zay hoe refoulement filazana zay psychologie, mirefoule ao an-tsainy le tenin'ny dada hoe raha tsy afa-panadinana eo alahy roahako tsy zanako. Tsy nanaovaka ty fanadinana ty za efa tsy izy zany e, tsy afaka mihitsy izy. Io zany tena mila mitandrina tsara zany tsika miteny ataon'ny vavantsika io. Raha miteny ianao tsy zanako, ianao tsy zao, mirefolo, rehefa mirefolo iny a, tena mahavita zavatra mahatsiravina mihitsy. Dia io miteraka tahotra, io zavatra io miteraka tahotra ao anatin'ny conscience anao io, misy zavatra afafon'ny olona ao, dia io miteraka tahotra. Mandeha ianao tonga dia matahotra ianao, eo fiainanao mihitsy zany, tsy manana pe ianao, tsy manana fiadanana ianao, vokatra io zavatra misisitra ao anatin'ny conscience anao, tsy matin'ny conscience izy. Ary tsy misy afa-tsy ny fibebahana ihany, loarana zany io zavatra io, zay le méthode maïotique, loarana io zavatra hoe inona le problème, izay nanaovana dinitra pastoraly a, zay nanaovana le hoe conseline, andokana io zavatra io, inona mampatahotra anao. Ary raha miteny hoe matahotra ny mpianatra, misy expérience efa hitan'ireo mpianatra ireo nge, hitan'ny mpianatra Jesosy, efa nitenenina mihitsy n'ireo zavatra hoe ianao manomboka zao dia tsy mpanarato trondro tsy fa mpanarato olona, tafiditra ao zay zavatra zay. Dia eo amin'izay anarato olona, ahoana nanaovana an'izany? Dia misy tahotra ao amin'ilay mpianatra, tena mbola tsy nanao mpianatra ny telo taona tsy vita nitsangana tamin'ny maty Jesosy a, ripetera niverina nanjony indray, dia nanjony Jesosy hoe moty hava ianao, satria niverina nanjony izy hoe tena enjana be zany zavatra mitrany. Ripetera tsy sananatona an' Jesosy, ho mpanarato-olona tsy sananatona an' Jesosy hoe jery lavidavitra teny, nanaraka teny hoe izy ry Jesosy ry. Dia nitenen'ilay vehivavy teo akaikiny teo, vehivavy tovovavy ohatranao zao le tovovavy, niteny tamin'ny Petera, ngamba ianao mihitsy ngamba lizy ngamba raha sy diso ako. Dia niteny ianao ilay zanak'ilay, ianao ilay naman'ilay Galiliana, satria tonga dia fantatra ny fiteniny Galiliana, tonga dia fantatra avy any Galili zany a, Galili zany nge ohatran'ny hoe tanàna ambany be zany Galili zany e, tonga dia fantatra ny fiteniny, ohatra hoe akory monareo rehetra e, tonga dia fantatra hoe avy any ananiny ty, dasa maninona moa, dia tonga dia fantatra hoe varity olo ty, vao fiteny fotsiny dia fantatra dasa maity zany fa dasa manapa, dasa avaria sud-est zany olo zany, ahoana moa kaianina ka le zafy avy any avakina karatra kity olo ty, tonga dia fantatra ohatra zay le Galili, tonga dia fantatra vehivavy Galiliana ianao, tonga dia nandà izy. Zany hoe io tahotra mety mahazo mpianatra zay nitenentsika io a, dia zavatra efa niainany hitany teo amin'ny Jesosy izy a, dia matahotra isedra azy izy hoe tena tsy tratra raha ohatra hoe tsika ve teny hoe mandrina mitsara amin'ny ranomasina, ahoana moa tenena mpianatra an'izany? Dia matahotra izy, misy hery lehibe zay tsy vitany maniotra azy, satria mieritreritra fa vitany hery izy a, dia matahotra izy. Rehefa hery lehibe noho izy izy a, dia matahotra izy. Azay mahatonga ny mpaminany teny hoe aza matahotra ianao famombanao aho. Any amin'ny Isaia 40 misy an'izay, hainareo tsara zay raha sy diso ako, raha tsy hainareo zay a dia diso oa zany. Isaia 40 tsara mihitsy io teny io a, aza matahotra. Tahotra io zany a, misy io normal zany a,
misy ho tena vokatry tsangatsavana atao fiainanao mihitsy zany a mahatonga anao matahotahotra tena tsanga tokoa zao aza hitako zany ke mahatonga le miatrika fanadina ndreny hoe aza hitako ka matematika mivoakany aza hitako ka filozofia zao no matahotra satria fatan'le faiblesseny hoe za tsy mahay matematika za tsy mahay fizika fatan'le izy Isaia 4:20 andininy fa 7:100 ny andininy fa 7:100 no sahatsika karaha ty andisy zay sotra paster Isaia 4:20 andininy fa 10 ahoana le teny ao jaosana filazany azy aza matahotra anao fa momba anao ny olona zany matoa matahotra matsaro riery amin'ny fiainana izy matsaro riery tena tsisy mihitsy zany mananana le olombelona mandeha rery solitaire matahotra izy ahoana ozy izy aza matahotra anao fa momba anao aho faharoa aza mierikerika foana fa zaho n'Andriamanitra ao fahatelo mampahery anao sady mamonjy anao fahaefatra eny mitantana anao amin'ny tanàna-kavana amin'ny fahamarinako aho misy manao vazivazy tsy vazivazy mafinaritra hoe aza matahotra anao alatsinainy fa momba anao talata aza mierikerika foana anao laharoby fa zaho n'Andriamanitra ao mampahery anao alakamisy sady mamonjy anao mitantana ny tanàna-kavana amin'ny fahamarinanao aho ny zoma vita ny herinandro tsy haiko rehefa renao zany tantara zany fantatrao zany zany hoe lay tahotra io zany misy ara-dalàna io tahotra ataon'Andriamanitra amintsika instinct de conservation fa io tahotra io koa dia avy amin'ny fahatsiarovantena ny olona tsy manana fiadanana tsy manana fahatokiana misy hery hafa manimba an'izay fiadanana izay dia teraka ho azy ny tahotra azany nampirairiziny mpaminany ny vahoaka eto hoe aza matahotra ianao fa momba anao miaraka aminao zay izy Alexis naronao moa nefa nierikeo tany Alexis be mihitsy tena hita hoe Alexis mihitsy tena nierikeo zao misy age za ohatran zao eny ary zay mazava zany le telecteur sa tsy mazava izy aiza ny fononareo aiza ao amin'izy nanina izy le maty teo aminazy fijaliana tondra ny fahotantsika rehetra za zany miangavy anareo raha misy alahelonao na pastera na amin'izy dia aloha reto mifanatona tonga dia niteny zay no mahatonga an'io milafitra ao nana raha ihanina aloha tsy hamela mihitsy tsy adiniko ao anatin'le subconscient anao za zavatra zay tsy adiniko natantaminy nanao an'izao izy deuxièmement troisièmement quatrièmement cinquièmement sixièmement na mitentsitra hoe eny mamela anao fa tsy adiniko ny zavatra eny tsy mbola na rehefa melakelo tsy teneko anareo mety fantatra pasteur Roger no teneniko zao tamin'ny 2020 jobily fa 5 taona nampitandrina 24 zao teniko tamin'ny raha mateo hoe ny jobily fanafahana afahako ato daholo zay lolomposo fahatezerana pasteur mety misy manana zany fa mety kelikely fotsiny tsy fantatro dia anatina olo anankiray zay tena niady tamiko namely natoniko izy zao zay sika zany pasteur jobily ny 20 taonako zao manatina sea mamela ny fahotako fa ny zavatra be be nataoko tena nampalelo anao zako mamela ny fahotanao misy zavatra lehibe nataonao nampalelo fa avelako zany fahotako zany mamela fa mehan'izay miana zay mirahalahy tomana ary nomokata tena afaka tena nanana fiadanana zany ianao
tsy manana elo amin'ny olona izy mety tsy amin'ny fo fa za tsy tsara zay amin'ny fo na tsy amin'ny fo fa tena hitanao mihitsy ny fiadanana zany tena afaka ilo tenen'ny poetera hoe isory aminareo foletika sy ny fahatezerana sy ny fahavilirana Jesosy hoe tsy nanao ninino fa izy ndray ny fonao atsika inona ny raha tsy nataon'i Jesosy mba tantarao nataon'i Jesosy Jesosy hoe namono olona Jesosy hoe nijangajanga Jesosy hoe nangalatra Jesosy hoe tsy nanana andro sabata fa izy ndray no mifona mamelany elo izy ny fona dia mety hoe nao koa tsy nanao ninona ianao izy ny namela natao ny tamikara izy tsy ny teny mihitsy fa izy foana namela mety zany ny zavatra nitranga fa io raha mavitana zany asan'i Jesosy mihitsy zany ataonao zany zay mino aho aona izy lasa taoko nataoko izy tena tonga dia atononao izy tena Jesosy mihitsy mandeha iny fa tsy ianao e olona tena nanao an'izao anao namely anao zao safady pastera safady re olona tena za le voalohany nanao an'izao taminao a za iny amifona vita tsy misy hoe mifona fa zalangy ny mahasositra na porsi androlany ndraiky za dia tsy misy mila zany mifona fotsiny zay fona aminao fa diso vita point misy zanako zay a zanako efa lehibe fa nanambady izy zao zanako lahy kambana moa ny zanaka voalohany a dia tsy niteraka zay satria ny faharoa niteraka fa hoe tsy kiteraka fanotelony a fa ozy dokotera hoe kambana indray io dia najanona satria ny fiangonana tsy tia zazakambana dia tsy tena janona hoe izy kambana foana ny an'ity a tena folo ny efa rano io tsy tia ny olona zazakambana dia nampianatra teny kolejy vato zay za mpampianatra profesera zany dia misy boky mbola tabatra nisy nakala izy dia le zazalany tonga teo amiko iantsa zany fa tay zany boky teto nataonao tena fahatezerana pastoraly nataotao daholo tay zany mahaliana ny olona zany a tsy haiko paster Roger rehefa tezitra nanao dia misy mihaino hoe ahoana zany fahatezerana ny paster zany le tenin'ny paster mihitsy nonona amin'ny hoe mba teny takiny ahoana ny paster rehefa tezitra dia tena misy tena hoe aiza nanaovanao an'le anina tao zay tsy hita le boky dia valy zavamakely nanifoka zany dade te le boky eo leo navoaka feo tena feo marana navoakanao paster anao amin'io a avita consacration tena feo raha ohatra tsotra hoe hita lesy le izy fa tena hitany amin'ny tsantala izy fa ino ataoko izy nareo izy fokely gamba ny le bebe ohatra zao kizikizy zao izy nanatona dia nandoalika teo anatrehana dia teny taminy hoe fony dada fa diso dia zao no teneny tamiko finy mafy be misaotra dada fa afaka ny ala eloko raha tsy nanao an'izay zany dia naninona naleleny tamiko izy za lehilahy mitena amareo za pastera mitena areo am'izany zay dia ny fony tsy adinony mihitsy zay tsy adinony zay mandrapiala fofonaiko olo dada izy zany zany tena tokony asahtsika zany a mba ahafahatsika manao zany mino zany mavita zavatra mahagaky iny zany fono zany enao diso ndray ragany no mandeha makany amin'ny olona nanao adalàna enao ndray no mandeha makany izy ny tokony akaty amiko zandray hoe tandray ny fonany aminy nataony tamiko hoe raha tahaka an'izao sakan'izao tsara ty tsy mahatonga any izy ny makaty ndana manresaka any nareo dekona teneny makaty amiko izy dia miresaka aminy dia manatony anao tsy mila teny lava be tamin'iny ange ianina nanao tamin'iny za tsy nety mihitsiny fa zao tonga dia miteny fona kia Julien fona Justine be loatra ny zavatra efa nataoko taminao ampy zay fona raha vitanao zany tena hita fiadanana ianao tena mahita pe anao pe teny koa PAX tena mahita fiadana azay mahatonga atsika misy zavatra be dia be ao anatiny itsika efa surinformé mandalo amintsika daholo no Facebook sy ny ao daholo ny any le atodoko kely 500 grama tsofoko daholo Espagne Amerika ao anatiny tao vesana le atodoko kely io zany mbola misy fahotana sy elo kokoa ao anatin'le izy
itambesarany o mitambesatra ny tana tao apily le tiktok sy ny toktok moa daladala tiktok tao anatinao daholo zany tsy hitanao mihitsy anana ahoana ty fia tsy mahita ninona mihitsy misy olo tena miondana an'io zavatra io surinformé surconsommé tena be de be loatra raisiny atototo 10% laroka tsy ordinateur hoe firy giga ao côté 128 giga 128 giga ao côté nenao ngamba tsy haiko na 5 giga io tsofoko daholo na inona na inona ataoviny JT point JT telo alina vidiny ty tonga de mividy vidina daholo vidina amin'io daholo ny zavatra rehetra reraka ianao ga misy zany hoe ga misy manao azantsony hoe amofy ovy tena ovy voavofy daholo hitanao ovy voavofy karoty voavofy ravitoto voatoto hena voavoly akoho voavoly ga misy manao azantsony zao e zavatra voavoly to de manato to tsy miasa tsony ty tanany ty zany mampena créativité tsika tsy manana créativité tsony ny olona atry tsy mampiasa tanana izy ovy voavofy ahoana tokoa moa namoazana faux oncle ana misy verniny amofy ovy tsy possible zany ra pasteur andeha hiaka saribao nefa faux oncle tena manja be ty maka saribao tonga de solomaso no angalana azy tsy saka ty mihitsy azay mazava-dehibe manao tafitra masina ilaina manao tafitra masina mahita zavatra anao miala am'le contexte anao tiany contexte anao confort anao miala am'le contexte anao décontextualiser anao zay anao vao mahita hoe ay ve zao zany hoe mino zany mampirisitra anareo rehefa misy sasany AFF mandihana da hita loha zany ianao mandihana fotsiny fa tsisy loza hitanao fa hita fiadana ianao iova ny fiainanao zay zany tsisy fanontaniana trony a de alao andeha androany anniversaire ny narindra de andeha hoany zao avy ianao tena mahafinaritra ty rangatikatra eny tompoko mekonao fa isana lenaranao a de fanontanianao monsieur Olivier tompoko de coordinateur Salima ny hoe finoana moa zany le nitongena tamin'ny misy zany fiangonana hafa zany de miteny hoe tsy misy proof amin'ny resaka finoana zany de ny finoana hoatsika ato amin'ny fijikema zany de hoe zay mandalo amin'le fiainanao no mampitombo le finoanao na mafaty ihany koa le finoana ny zavatra hoe mba tiako apetsaka santena de hoe ahoana zany ny fomba hitaizana le finoana satria le finoana zany raha vao manana problème misesisesy zany l'olona de mematy de rehefa ohatra hoe misy zavatra miseho ndray zany eo fiainany de mety maty zany de velona de ndraindray mety lasa tsisy tsolo mihitsy zany zay zany hoe inona tokony mba hoe fampianarana na hoe toro-hevitra na amin'izay zavatra zay misaoza pasteur misaoza tompoko iza moa ny anaranao monsieur Olivier décolle monsieur Olivier zany raha zao fanontaniana petrany tao de ohatran'izao ahoana ozy izy a no ahafahantsika miatritra ny fidiran'ny mpianatra amin'ny fahalalahana ahoana ozy izy mba mandika tena zany satria de zao tena teo hoe ndraindray ozy izy ny finoana io a raha misy sedran-javatra mahazo de tena ahoana ny azona finoana misy zavatra sarotra lovanao a mematy a mikelery a mematy a mikehely a zany finoana zany marina ny tenina io finoana io a de tsy zavatra statitra hoe mino ndray mandeha a de vita mino a de vita raha dynamika zany finoana zany zavatra mihetsika zany finoana zany miaina zany hoe miaina amin'ny finoana iza no le nonao amin'izay Jesosy Kristy raha pitso zany ianao raha mandeha
tsy fantatro nareo raha mba mampiatra nyty zavatra ty hoe ahoana ny finoana zany tsy zavatra tany saina za mino an'Andriamanitra ratsy to ny tany saina zay ny finoana tsy zavatra tany saina fa zavatra iainana tsy zavatra isainana fa zavatra iainana zany finoana zany zay le finoana zay dia ahoana ny iainana zay finoana zay voalohany zany aloha ny mitahiry ny finoana io raha miteny Jesosy aiza ny fonareo dia ny tenin'Andriamanitra io zany tsy tokony tapaka mihitsy atsakany ny tanana zay manana mofinaina izy any an-trano any an-trano ka izany efa isanandro sanandro tsy maintsy mamaky ny mofinainao izy na varatra hipoka na cyclone nandeha tsy maintsy mamaky ny mofinainao izy memotra le isa teo io zany tena zava-dehibe io misy commentaire avoakany fobe mihitsy amin'io psykololaty io zany no tena ary io no tena tsy tiavany devoly atsika evidzikema mihitsy io isanandro sanandro fenaka dia maky sy loatra masina maninona psykololaty mamoaka an'izany hoe tia teny vakily isanandro sanandro tena alany devoly eny zany amaky ny tenin'ny Jesosy Kristy isanandro sanandro ianao ary io tenin'ny Jesosy Kristy io lefa nanao tratrana fakapanahy Jesosy inona ny ampiasain'i Jesosy tamin'ny naleny devoly fanahy izy inona ny ampiasainy tenin'Andriamanitra misy fakapanahy lehibe mahazo azy nareo tanora misy mety nitaritarika atsika antombo mba ianao koa ohatra tena ohatran'ny tena sarotra be mihitsy masaka aminao ty tsy mba ohatran'ny jeune rehetrarehetra tena ohatran'ny andao aloha mba ohatran'izao e da ampiasaina tenin'Andriamanitra fa hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis 4:20 andininy fahavalo afaka miteny zany ve ianao amin'ny olo tianao tsarotra ihany zany kely ato afaka miteny zany zao nambarany sotra masina Julien fitiavana mandrakizay ny tiavako anao zany nampiretako famondrampo anao tianao Jesosy ny fitiavan'i Jesosy dia mandrakizay rehefa tsapanao ny fitiavan'i Jesosy mandrakizay dia ho tsapanao ny fitiavako anao afaka mampiasana zany ve tsika tanora misy olona manao risoriso aminao ity tompoko mba tianao an'ity fa mba hanao an'ty zavatra ty raisinao le izy kristana tsy manda fa mesanako afaka mandavy ianao ho ny sorotra masina ary mila mahay sorotra masina tsika asa raha azo nataon'ny AFF manao an'izay misy listinina any raha tratry ny fakapanahy anao vakiony zao efa nahita an'izay ve nareo raha tratry ny tokony olo ampelatanatsika zay raha misy mandondono toko an-tranonao ty vakio raha misy marary ty vakio misy listinina be dehibe mikasitrana andiny tsy ohatra masina vakiny raha tsy mahomby amin'ny asa ianao ty vakiny raha ohatra ka misy olona mandrebireby anao reto vakiny raha ohatra misy olona manao an'izao aminao ty vakiny misy lista be dehibe manana an'izany ve ianao tsika zany tokony mamory fitaovam-piadina mihitsy iadina amin'ilay ratsy ary ny tenin'Andriamanitra anankiray amin'izay io zany manomboka amin'ity zany dia mba miezaka tsika mamaky ny tenin'Andriamanitra io miresaka azy eo an-trano tsy mamaky fotsiny ahoana efa tanareo an'izany tena resahana mihitsy ao an-trano zao kely amin'ny olo paste dady zao kely neny dia atovy mazava tsara hoe dada sy neny fa rehetra tsy fantatry ny ankiziny ao an-trano hoe sahiran-tsaina amintsika ray aman-dreny le neny miantso an'ilay vadiny hoe dada ahoana moa no sahiran-tsaina ankizy hoe raha ohatra ny hoe miantso amin'ny dada hoe dada dia satria zany dada neny i dada no izany zafikely ny dada izahay tsy azoko mihitsy tsy atsony olona hoe Chéri Justin Léon tsy azoko mihitsy tsy atsony Chéri fa neny dia mitsahiratsahana ankizy hoe neny ahoana ary neny dada i mama donc raha neny dada i mama zafikely mamy izay dia dada ny zanany
mahazatra antsika io zany fa za miteny hoe ny tenin'Andriamanitra zany a tena na inona ohatra zany kina azo Daniel raha mijery boky Daniel ianao rehefa nalazaina tamin'ny Daniel vokatra hoe zay tsy mivavaka amin'ny Andriamanitry Darius sy Nebukadnezara dia atsipy ao anaty lavak'iloliona tsy nampanina Daniel fa notohizan'ny Daniel nivavaka intelo isan'andro maraina atoandro hariva tsy nanao zany misy azany tsika oy misy fahoriana be antaonao fadikana antaonao alimbavaka tsy nanao azany Daniel fa notohizan'ny Daniel nivavaka fanaony isan'andro maraina atoandro hariva dia zay zany a tena atombory reto a na mety anakoro fotsiny azo anao a atomboy mivavaka ho an'ny fianakavianao fianaranao miasanao mpampiasanao any atokantrano any any ampiasana any tompo miasana anao monsieur le directeur DAF miasanao amin'ny DAF directeur administratif et financier tena zany tsy zao mivavaka ianao io tenin'Andriamanitra ny efa miaina amin'io anao mivoaka avy ao anao tena mivoaka hitanao mihitsy ny hoe le fiainanao mafy be le fiainana fa zakanao tompo miara-mizaka aminao amin'izy dia entin'ny tompo ny sasany ty entinao i pasteur Adolphe za mitondra an'ity zay le entiny zio akozy izy menaharamotro anakoro farakara tsy mitondra ziko zany a mitondra koa Jesosy dia anao koa mitondra fa tsy hoe ity entiny Jesosy za tsy hitondra mihitsy zay manaraka dia aoka hitondra ny azo fijaliany tsisy mihitsy ny hoe zay manaraka dia aoka hitondra ny azo fifaliany tsisy an'izany mihitsy ny azo fifaliana zany dana mijery aiza misy ny azo fifaliana zany hoe miantona aminazy aiza nisy azo fifaliana zany azo fijaliana ny misy jery azo fifaliana ny fiangonana hafa any zay le tenenina antsika hoe miala ny fiangonana hafa any hoe tsy mitoro-tsisy porofo ary eny le azo fifaliana fa retsika zay manaraka an' Jesosy mitondra ny azo fijaliana za zany mangataka nareo hoe atao fiainana mihitsiny a ny mamaky ny tenin'Andriamanitra ny mivavaka sy ny mainy zany ao atokantrano za dia mitena hoe fanajana ray aman-dreny tsika tsy tena manaja ray aman-dreny zany maninona reo tanora sy ankizy ireo tonga any ampianarana vao miditra ramose inona ataon'ny mpampianatra mpianatra tsangana fa maninona tsy manao zany amin'ny ray aman-dreny nareo iny dada fa miditra reraka be mitsangana daholo miana tonga dada mahafinaritra ke fiainana raha misy an'izany ao tongatrano ao hoe iny dada sy mahatonga mitsangana daholo izy telo mianadahy izy folo mianadahy zanak'izy mivady io zafikely tonga dada tondra mofo tena tonga dia zarainy dada tena tsy maintsy mividy mofo dada raha zany ataonareo mba azo mofo daholo mitonga ao trano nareo raka any am-piangonana any am-pianarana mitsangana mpampianatra fa maninona raha tonga dada sineny tsisy mitsangana tonga dada sineny dada ka zany tonga ale zay ay zay zany tsisy mety any ay tonga dada tsisy tonga dia tokony manomboka zao zany a raha tonga dada na tonga neny ny tonga otrano voalohany a tonga dia tiafana izy mitsangana daholo ny ankizy dododo feony dada zany tonga dada tsy mitondra mofo tsy tonga dada tonga zay neny tena ta vidada aloha tsena neny ao tiafana tena tsara ke tena mahafinaritra fiainana ohatran'izany sa ahoana andramo androany zany raha pitso tsy fantatro fa tsy maintsy zao ny tranga raha manandra nareo inona indray ty mitehatehaka vo tonga ty fa tazareo zany tehatehaka zany dia tana mandazo any tehatefa nefa ka inony ty tonga dia mahita loza aloha voalohany indrindra ty tsy fanao ke zany taizanisan'izany tonga dada dia mitehaka anao tonga dada miomana ahitan'izay raha piatra fa mitena zay raha mipiatra aloha raha pitso na afaka pitso tonga dia zay mitena inona indray dia mitehatehaka ty tehatehaka io varerako zay aoka zay zany fa raha naty fa tsy tapitra ty fa tsy zao tamin'izany niarany asa tamin'izy io zany dia zao ny tao an-tsaiko raha le rangatika mana mpanao gasety enjara be karikatura atao an'ito litatra resaka enjara be fa mpampianatra pasteur Rodolphe tamin'izy présidence synodale moa zany sady zay zany fangaro am'le zany hoe sady animateur no mpampianatra dia mpanao karikatura ingo aza raha ohatra ka hoe kely ohatra n'iny zany lohanao ohatra zany dia hitarany ngeda be ohatra zay
dia zay fanaona zay fa mahafinaritra le satria tamin'andro na président synodale azy moa zany rehefa mitory-teny izy dia fimezana fotsiny parapatapitra mitory-teny fa sange tena tafiditra ihany koa le izy dia any koa rehefa mba mitory-teny zay dia valiana io atadiderina fa tory-teny keo atao dia mivaliko koa dia tsoratora fimezana ny olona enara misaoran'andriamanitra tsika nohony amin'ny takarivo ty takarivo anafinaritra satria tena nanomboka zavatra tsara tsika ary tsy diso mihitsy tsika tsy diso moa zany ny toro men'ny tompo hoe paster Rodolphe fa nalaina te zava-dehibe ny hoe falifaly i fifaliana io inona moa le chicken inona moa le poulet any Corée happy chicken falifaly akoho falifaly zaro koreanina zany rehefa miopy dia ataony falifaly ny akoho dia matsiro ny akoho rehefa falifaly zay dia izy moa zany nandeha tany Corée tamin'izany folo andro sy tany volana tabolana dia za teo zany nimby azy teo zany dia izy nandeha tany dia verina fany dia misy happy chicken se any ina koa zany happy chicken zay akoho falifaly izy fa rehefa miopy zareo izy dia ataony zay falifaly ny akoho tsy dia tena mitovy an'le aty amin'ny tany européenne zany etourdisena ny zany hoe faninina ny biby diavy dia kapaina ny lohany dia manahirana be reny dia mirary soa amin'ny pastera misaotra indrindra mankasitraka misaotra ny tompontsika fa ao anatin'ny fifaliana tahaka izany koa moa no tafiditra ny fampianarana rehefa faly ny olona dia mora mampianatra azy dia mahafinaritra misaotra pastera mankasitraka mbola ray aman-dreny foana ianao ray aman-dreny foana ianao mbola président synodale foana ianao ray aman-dreny mpampianatra manan'olona tsika manana olona tahaka nytony izay tsy tokony mbola ho aririna amin'izao fotsiny fa manana ndraiky teto amin'ny fiangonana izy koa moa zany mpampianatra mitoeram-panomanana maromaro ny tsikefitsika moa zany ny vato ny an'ny anglikanina ny vato aranana ny an'ny toeran-kafa keo ny FMTA koa dia mampianatra amin'ireny izy dia misaotra an'andriamanitra fa nahazo an'izany ray aman-dreny zany tsika dia teka mafy be ho azy fa voninahitra ho an'andriamanitra andriamanitra voninahitra dia makasitraka anao ny sampanasa fitoriana ny filazantsara amban'ny fiangonana zay miboram-piangonana moa eo dia manantena fa mbola hiverina indray ny montonga le hoe midimidira ny akanganay dia lasa omaly dia hiverina indray tonga indray tsy fakararikivika mahasalama rahasoa misaotra indrindra mankasitraka tompoka dia tainy tompo fa rehefa avy indray tsika moa aloha raisina an-tananareo aleo sary zay rolahy anareo za milavitra be any la tsara zay rolahy reto niara-ny asa ela be niara-ny asa ela be zay to misorodabary Andriamanitra zay reny tompo dia misaotra ny samanasa fitoriana filazantsara tsika tarihan'ny braosy ny filoha karakara ny hetsika tahaka izao raha sitrapon'Andriamanitra dia raha pitso indray raha pitsotsika amin'ny enina moa amin'ny enina iza marina moa ny mpitory ny filazantsara io ma tsy misy idée reçue izy ny vazaha misy zavatra efa ao an-tsaintsika eo indray hoe mpitory filazantsara zany zany fe tsy raharahan'ny paster zany fe tsy raharahan'ny mpiandry zany fe tsy raharahan'ny mpitory teny fa raha pitso dia ny filohan'ny AFF fobe fijegema no hitondra hoe iza marina moa zany io mpitory ny filazantsara io amin'ny talatsika dia i professeur Ramamason Laurent ikama hitanareo fa rehefa tonga izy moa dia kama ny tena lalànay azy kama koa fiantsony anay na tsy tisy anarana ny olona rehetra fa kama daholo ny professeur Laurent io zany tsy tiany moa zany fa toko aty ampianina aty fotsiny fa tsy horesahary masony izy tsy dia itogatokafany izay fa izy raha tsy diso mbola izy ihany aloha manasy dera ny paster mbola ina izy zany manasy dera doctorat zany izy dia manasy dera mampianatra any amin'ny université katolika koa izy mampianatra université protestante Omrafel John mampianatra toeram-panomanana ary mampianatra ny université any États-Unis any koa izy moa olona calme tsara zay dia vitanareo koa fa sahala mampimeme tahaka amin'ny paster koa izy sahala mampimeme zay koa ny zavatra lazainy kanefa tena misy zavatra azo raisina tsara amin'ny fiainana satria izy praticianina izy olona tena missiologie moa no tena ny anarany dia takizay mihitsy ny tena
asan'izany dia mirary soatsika rehetra tongava maro eto ny namana ampitomboy ny namana io zao dia faly paster ary nareo kosa mahazo olona rivo hoe tsy mahazo olona rivo zay fa andriamanitra no mitantana ny olona dia eno koa mba tian'ny olona dia tonga ny olona dia mirary soa dia mirary soatsika rehetra iravatra otsika fa farany fotoana ry zandraka malala feondratsika manao ihany mbola misy inona arela ay mbola mirao ny arela avy arela ary elo reto atao aoko vitamine tsara ny hira iaka agnana rioka eny ary havana ny andro efa mandroso miariva dia tonga dia ho tanterahantsika ao anatin'ny iran'ny ariela ny rakitra fanamarina kely fotsiny iranakiro ny ataon'ny ariela dia makanesa ty amiko dia tiany zanakao makanesa ty amiko zany zany pasteur zany namorona azy pasteur roto fa meo tehaka izy fandraminy ariela io hira io dia izy namorona anazy dia tsy maintsy nanova hira zay zao eo izy dia ataonay le izy pasteur ndao ary
soanao ionekiamina sy mitanao reotavitako ifonako amina iraiko ity hoanany andinanao no mamiko eo amina no fifaliako ifiainako apetrako aminao matantandore Zaniradaku Simana tunanao Raikua Isitakawane Nuata fatsinisito Ibabutsu Raisure Iti Zanaka Anidana Wamina no fifaliako ifiainaku apetrako aminao matantanore idiako zay odiaviku Zaniradaku Simana tunanao Raikua Isitakawane Nuata fatsinisito Ipamusikyu Raisure Iti Zanaka Wambina no fifaliako ifiainaku apetrako aminao matantanore idiako zay odiaviku Zaniradaku Simana tunanao Raikua Isitakawane Nuata fatsinisito Ipamusikyu Raisure Zanaka Anidana Mamikyu Ewambina no fifaliako ifiainaku apetrako aminao
fatantanore idiako saigno diaviko izany lalako sy manantonanao raikoa isitraka ho ane no atao fatsy ny sitrako ebamotsiko raisore ity zanaka andeha ataontsika eo am-pitsanganana ny hira fa 20 sy dimanjato fanolorana ny rakitra andininy fahadimy dia aharitra ijorontsika dia ataontsika ny hira fa 9 sy 700 andininy voalohany alohan'ny tsodrano izay ho apetraky ny mpitandrana. Tsodrano atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo mba ho tanteraka ianareo ka tsy hanatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompontsika ho aminareo any ny fiadanana mitomboa amin'ny finoana mitomboa amin'ny fahasoavana. Amen. Mahasotoerana amin'ny fahafamangina. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady hendry irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia tahin'Andriamanitra daholo rapitsindray fotoana antsika.